Mbola tsara akory reka Mbola tsara karakory anareo akory zao la ireo asio talily tsisy talily la ireo ino maresaka ao tsisy Akory maresaka aby salama. akory va soa avao va Akory aby longomamy salama za tsy magnahy. Samy mahatsapy sika rehetra fa miovaova tsy araka ny tokony ho izy intsony ny toetrandro tao anatin'izay taona maromaro zay. Efa tena loza miatra mihitsy. Iainantsika ankehitriny tokoa ny hafanana mivaivay izay tsy mitsaha miakatra isan-taona. Ny tsy fahampian'ny rotsakorana izay mahakarakaina ny tany ka tsy mahavokatra araka ny tokony ho izy intsony ny tany dia mirongatra tsy misy ohatr'izany ny tsy fanjarian-tsakafo. Iainantsika koa anefa ny firotsahan'ny orana be loatra anatina fotoana fohy izay miteraka tondra-drano manimba zavatra be dia be ary afoizana aina maro mihitsy aza. Tsy vitan'izany fa mihemafy ary mitombo ireo loza voajanahary isan-karazany toy ny rivo-doza, ny haintany ary mirongatra ny biby mpanimba volo toy ny valala. Tsy lazainy intsony ireo areti-mandoza samihafa mitrangy etsy sy eroa. Efa fantatsika loatra koa ny kere izay mamono ireo malagasy maro avantsika ny atsimon'ny nosy any. Izany rehetra izany dia vokatry ny fiakaran'ny maripana maneran'izao tontolo izao no mihetsiky ny olombelona sy ny ataon'ireo firenendehibe ary ny loto ateraka ireo indostria samihafa. I Madagasikara nefa tsy mamokatra afa-tsy dioxyde de carbone, ohatra faingo 2 tonnes isan'olona. Taham-pandotoana isan'ny tena kely maneran-tany izany, kanefa isika malagasy no anisan'ny tena voamafy sy mizaka ny fiantraikan'izany krizy klimatika izany. Ary raha mitoy izao fomba fiainana tsy ampiheverana, tsy malala onona fa manao ra-padango ny harena voajanahary izao. Raha mbola mitoy izao fanjifanjifana miopapana tsy misy fiheverana sy fandanda nipona ary filibana tsy mitsinjo ho avy. Raha mbola mitoy ny fandotona tontolo iainana amin'ny alalan'ny indostria sy ny fitrandrahana mamotika sy mamorika rehetra izao dia hiakatra 3 degré ny maripana ka tsy ho azo iainana intsony ny tany ary indrindra ny aty amin'ny ilabola-tany atsimo. Hiakatra ny ranomasina ary vao maika hitombo sy hamafy ny loza voajanahary isan-karazany ka olona tapitrisany maro no ho voakasika sy ho voamafy amin'izany, indrindra ny amin'ireo firenena manamorona ny ranomasina sy ireo nosy maro toa ny Madagasikara. I Madagasikara izay ao anatin'ireo firenena efatra eran-tany hiara-ny voka-dratsy be indrindra amin'ny fiakaran'ny maripana eran'izao tontolo izao. Loza miatra amintsika izany, manana 10 taona eo sisisika hietsehana ao amin'ny fanovana, fa aorian'izay dia tsy iso azo atao intsony ary tsy isy fanafany intsony izany loza sy atambo izany. Raha miakatra 2.5 degré ny maripana, ho lany tamingana ny 3.4 ny vatoara ary raha miampy 2 degré ny fiakaran'ny maripana dia ho fongotra tanteraka izany. Tsy isy intsony izany vatoara sy arandrika izany, kanefa ireny ny fototry ny tontolo ivelomana an-dranomasina ary miantoka ny fiveloman'ny olona ny tapitrisany maro. Fanampin'izany, ho voapozina ny ranomasina, ho ritra ny rano, aloto ny rivotra ka hianaka ny aretina vaovao amin'ny endriny isan-karazany, ho karakaina ny tany ka tsy hamokatra intsony ny fambolena ary ho fatin'ny biby fiompy, andripaka ny tsy fandrarian-tsakafo, hiakatra ny tahany tsy fananana asa, hitombo isan'ny jiolahy sy ny dahalo. Vahoaka maro no hitsopinenana sy findramonina ka hanjaka ny korotana sy miady amin'ny endriny isan-karazany eny amin'ny fiarahamonina eny. Ho avelantsika itoy ary ve izany fomba sy fanao hitera-doza ho antsika izany sa hanova famindry isika, hanova fomba fiaina? Tandremo, amena ary tena maika ny antso, mila manao dingana isika amin'ny lafim-piainana sy ny fomba fiainana rehetra mihitsy, ny fomba fivezivezentsika, ny fomba fiainantsika ao an-trano, amin'ny asa aman-drarahantsika, ny fanjifana sy ny fandaniana ataontsika, ny fampianarana sy fanabeazana ny zanantsika, ny fandraisantsika andraikitra eo anivon'ny fiarahamonina sy ny firenena. Tsy vitan'izany ihany anefa
mila mandray fanapahan-kevitra goavana ny fitondram-panjakana mba hirosoana malaky any amin'ny tena fanovana miantoka sy mitsinjo ny taranaka faramandimby. Mila mandray fepetra mafonja ampitsarana izany hetsika rehetra manimba ny tontolo iainana izany, toy ny doro-tanety sy ny fandropahana ny ala, ary indrindra koa ireny tetika sapitran-drahana mamohetra ireny izay tena mamodika ny tontolo iainana sy manitsakitsaka ny zon'olombelona. Mila tsahatra ny firenendehibe ny fitsandrahana mamodika ny tontolo iainana aty Madagasikara mba ahafahan'izy ireo miroso makany amin'ny fampiasana angovo vaovao, satria izany ilay tsy rary ny efa niainantsika hatramin'izay ary tsy tokony hoekena intsony. Mila oneran'ireo firenendehibe izay tena tompon'antoka amin'ny fanimbana ny tontolo iainana amin'ireo firenena mizaka ny fiantraikan'izany fiovan'ny toetrandro izany, toa ny Madagasikara ny famotehana nataony. Mila vatsiana sy ampiana kosa ireo tetikasa mpampandrosoana miaro ny tontolo iainana, tsy mitsinjo ny hoavy toy ny angovo maitso, ny fanodinana fako, ny fanamaitsona ny tanàna. Mila mandray andraikitra isika vahoaka. Fotoana izao, ndao samy handray andraikitra, hiady sy hiaro ary hanome rary no an'ny tontolo iainana, hiaro ny hoavin'ny tanora sy ny taranaka ao aoriana, hiaro an'ny Madagasikara.